misy eto Madagasikara amin'ny fijerena ny tontolo iainana ao anatin'ny fitrandrahana ny solika izy. Io zavatra atao io dia rahana amin'ny secrétariat international francophone d'évaluation environnementale sy ny institut francophone de développement durable. Ny anton'le fampiofanana mazava ho azy dia manoloana ny hoe efa hiditra ao anatin'ny fitrandrahana Madagasikara. Raha tamin'ny zava-nisy hatramin'izay dia tao anatin'ny fikarohana ny solika. Hitantsika izany amin'ny tetikasa Madagasikara World amin'izao fotoana izao. Ary ireo tetikasa hafa ihany koa dia efa tonga amin'ny dingana lavidavitra ary efa mety eritreritra ny anatin'ny fitrandrahana. Ka izay fiatrehana izay ho fitrandrahana ny solika izay no antony isian'izao fampiofanana izao, izay hijerena ny hoe inona ny zava-misy eran-tany hoentin'ilay secrétariat international francophone d'évaluation environnementale ary inona ny zavatra misy eto Madagasikara ihany koa izay efa ananan'ireo sampandraha teknika ny fahaizana mba ampiakarana ny fahaizan'izy ireo zany hiatika izany ho fitrandrahana ny solika eto izany. Raha antsika mahalala ihany koa amin'izao fotoana izao ny ministère des ressources stratégiques izay efa anavao ny code pétrolier dia mazava ho azy amin'izany fanavahana code pétrolier zany dia tokony ho voajery ihany koa zany sy zavatra tokony ho jerena mikasika izany fitantanana ny tontolo iainana izany. Ka efisian'ny fiofanana amin'izao fotoana izao dia ahafahan'ireo sampandraha teknika rehetra misy mba efa mijery ihany koa zany izay tokony ho ampidirana ny fijerena ny tontolo iainana any anatin'izany lalàna isy eto amin'ny firenena izany. Enimpolo mandritra ny herinandro ka misy indroa izy ireo dia telopolo aby zany. Dia izy ireo dia avy amin'ny sampandraha mpanjakana misy eto amin'ny firenena. Io moa ilay ao anatin'ny hoe comité technique d'évaluation. Ireo ilay avy amin'ny ministère isan-tsokajiny dia ny avy amin'ny sampandraha tahaka an'ireo avy amin'ny APMF zany izay mikarakara ny serana satria ao anatin'ny fitrandrahana solika moa dia misy ihany koa ny fitaterana dia zareo amin'ny APMF zany eo ihany koa. Fa ireo sampandraha mpanjakana rehetra ministère isan-tsokajiny zany eo anatin'ny comité technique d'évaluation dia miofany eto daholo zany. Solika zany aloha amin'izao fotoana izao dia misy an'ireo le bloc pétrolier ny any amin'ny faritra andrefan'ny nosy iny zany tena betsaka aloha amin'izao fotoana izao satria any amin'iny misy an'ilay toerana mety hisy ny solika. Arak'ilay voalazako teo ny hoe ny efa tonga any amin'ny fitrandrahana amin'izao fotoana izao dia ny Madagasikara World izay mitrandraka an'ilay huile lourde zany amin'ny faritra Tsimihorova. Io moa efa niarahantsika nalala teto misy an'ilay déclaration de commercialité nataon'ireo dia misy an'ilay première production efa navoakan'ireo. Hiditra izy zany eo amin'ny fitrandrahana amin'izay satria efa vita ny fikarohana nataony dia eo anoloan'izay indrindrindrindra ny mahatonga anay tonga dia hoe miatrika avy hatrany amin'ny fitrandrahana. Fa ny amin'ilay fikarohana maro isan-karazany zany avy amin'ny faritra andrefan'iny indrindrindrindra arak'ilay voalazako teo dia maro ireo les compagnies pétrolières izay tsy teny afa-tsy ohatra hoe ny Exxon Mobil, ny Total, ny Sterling Energy sy ny sisa, ny Tantalium izay manao ny fikarohana zany an-dranomasina na tanety zany. Le congrès mondial ny parc zany na nireo faritra rovana izay karakarainy ao amin'ny UCN ny Sydney amin'ny manomboka amin'ny herinandro ambony iny dia mazava ho azy indray anjara amin'ny Madagasikara. Araka ny vaovao eny dia hoe any amin'ny efapolo any avy amin'ireo sampandraha isan-tsokajiny avy amin'ireo ONG ary eo ihany koa ny avy amin'ny mpandraharaha izay andeha hanatrika amin'io congrès mondial ny parc io. Ny zavatra eto Madagasikara any mazava ho azy mikasika ny faritra rovana eto Madagasikara voalohany indrindra fa eo ihany koa ny fitantanana ny faritra rovana ireny ary ao anatin'izany hoe inona no fiaraha-mitantana raha misy an'ireny tetikasa lehibe amin'ny fitrandrahana ny harena kibon'ny tany ireny na fitrandrahana solika. Inona ny tokony anjaran'izy ireo andraranjaikiny amin'ny ho fikajiana zany valan-javaboary na ny harena voajanahary misy eto amin'ny firenena izany. Ka i Madagasikara zany anisan'ny andray anjara ao anatina fampisehoana anankiray izay iarahana moa amin'ny kit Madagasikara minéral sy ny projet Ambatovy ary izay avy eo amin'ny foibe-pirenena momba ny tontolo iainana hanao fampisehoana ny hoe ahoana ny andraikitry ny manoloana ny harena voajanahary misy eto amintsika izay tsy manam-paharoa eran-tany sy ny fitrandrahana izay antoka ihany koa fampandrosoana ara-toe-karena eto amintsika sy ara-tsosialy ahoana ny ampirindrana azy ireo. Ny zavatra izay zany no entin'ny ireo anankitelo ireo any amin'io congrès des parcs any Sydney io.
directeur général ny office national ny environnement.